tenetsy ny olona fa voakarakara. Efa iraka 2.7 izay no nataony ny fikambanana Médecins de l'Océan Indien MOI teto Madagasikara. Efa mihoatra ny enetsy ny isan'ireo marary indray sy an-tanana tao anatin'ny 13 taona ny izany teto Madagasikara. Iraka indroa isan-taona no tanterahany ary tany amin'ny nosy Sainte Marie tany nahalatsaha ny tavon'ny mpanorina azy Dokotera Firoz Koicha no nanomboana azy. I Dokotera Koicha nanomboka an'io tany Sainte Marie. I Dokotera Koicha dia niteraka tany zanatany Madagasikara izay niteraka tao Sainte Marie. Dia tao Sainte Marie foana izy nanomboka. Asa nanomboka mission 10 angamany izay dia rehefa avy eo niova be ilay zavatra dia lasa izy io médecin karana. Izay ny tena niarany taloha. 13 taona taty aoriany niorenany mbola mitohy hatrany ary tsy mitsaha mitatra ny asa ataony fikambanana MOI eto Madagasikara. Na dia teo aza ny loza napakapaka namoizana an'ireo mpamitahiraka ampolony dia tsy nampoemitra ny Dokotera Firoz Koicha izay anisan'ireo akanga sy sananamborana tamin'izany. Dia teo koa moa nisy an'ilay avion latsaka iny 30 taona lasa zay latsan'ilay avion tao tany Antananarivo. Nampy 30 zao ny olona maty tanaty avion tao avy any mainty rano ny missionnaire ny latsaka atao Ivato fa Dokotera Koicha tena olo velona tamin'ny latsan'ny avion iny. Ireo toerana sarodalana sy sahirana amin'ny fahazoana totra ara-pahasalamana no tena iantefan'ny hetsika sy iraka indroa isan-taona ataon'ny fikambanana MOI. Tany Morondava, faritry Menabe no nototsaina ny iraka faha 27 mpamitahiraka iraika amin'ny 50 izay mpilatsaka an-tsitrapo avokoa no tonga tany an-toerana. Ankoatr'ireo mpitsabo avy any La Réunion dia tena maro tokoa ireo mpitsabo avy eto Madagasikara manokana 10 andro iarahana amin'ny MOI amin'ny tana ity iraka indroa isan-taona ity. Complète, unité complète araka ny jerevantsika zao antsika moa zao aty Mangily zay lavitra 45 km ny Morondava zay atao hoe équipe itinérante. Ici Dokotera Josette zay miaraka aminay fa ela dia manao hoe microchirurgie chirurgie d'urgence nataony Dokotera Josette sady mitsabo izy no manao chirurgie. Dia eto ny équipeny volontaire dodolo ny olona miaraka aminay eto firy taona moa zao Dokotera Josette niaraka antsika tamin'ny MOI. Voilà, Dokotera Josette zany raika amin'ny 10 taona fa za zany fa 30 taona zany miaraka mitsabo. Hoasorony Dokotera Josette tsy zavatra maniry amin'ny sofiny madama aty. Dia izy rehefa avy eo izy nandalo rehefa avy eo dia hoasorony dodolo io. Dia rehefa avy eo isoro tanteraka zany fiainany madama aty. Ato zany équipe dentisterie rehetra ny ato fitsaboana nify. Zareo mpanamboatra nify 70 sy 90 vitan-jareo isan'andro. Eto zao nanontanianay dia sambany olona tonga teto vao manamboatra hoe nahita dentiste zany, vao sambany zareo nahita hoe dentiste zany. Vao samba ray nahita manamboatsy nify io sa fanampanamboatsy? Fanampanamboatsy nify ilay sa vao samba? Eto zany pédiatrie. Dia firy zao ny zaza consultenao hatramaraina io? Hatramaraina io zany quarantaine. Mety firy ny tratranao androany? Tratrako eo amin'ny 70-80 eo. Dia inasina ny hitanao amin'ny Tena hita zao zaza septra dia zaza avy farasisa sy lagaly. Eo moa zany ny opticienne na fanaovana dokotera resaka maso. Dia izy maimaim-poana fanaovana consultation, maimaim-poana ny solomaso araka hita zareo zao. Ato moa zany resaka pharmacie meny dokotera ordonnance dia ato zareo ny maka ny fanafody. Averiko indray zavatra io dia maimaim-poana zavatra menay. Efa 30 taona mahery no niditra ho mpikambana sy mpanohana mafana fo ny fikambanana MOI Daniel Ismaël. 30 taona ny tetezana ny Madagasikara ka ny fandraisana akaiky sy ampo amin'ireo malagasy piray tandrazana aminy. Fomitepo ho an'i Madagasikara no nanosika any Daniel Ismaël, zanaka Tanimora Atsimo, Andray Anjara Mavitry amin'ny asan'ny fikambanana. 30 taona zay miaraka amin'ny Dokotera Koicha za. Ary mission voalohany dia teto. Fa tao anaty foko no teanao zavatra ho an'ny
ho an'olona aty amintsika anao andraikitra akandraikitra amin'ny zavatra amin'ny olona tena masikina. Fantatro hoe olona marary zany. Fantatro olona marary zany. Fantatro ary ao anaty foko zany le zavatra io tamamanay maty no narary. De rejoindre reculer comme ça, tsisy ninino tena aty zany tena tadiavana anay. Io mba maha-olombelona ny olombelona ny aza adiny fa tsy zavatra hoentsika ny anafasany fa soa atao foana no petraka. Zay ny tantara ipetraka fa tsy zavatra hoentina fasana tsy zavatra hoentina. Zay aza tokony tsy adiditsika olombelona zay ary mahafinaritra hoe mijery an'le olona salama rehefa avy eo mivoaka aty dia iny zany satisfaction personnelle sady miditra aty le izy dia miandry koa avy any ambony hoe mba nanao anjara avy any Andriamanitra zany. Tsy voasamba no namitahiraka tetromorondava ny fikambanana MOI ary tsy fitsaboana maimaimpoana ihany no atotry ny fikambanana ho an'ny malagasy fa anisany misongadina ihany koa ny asa fanarenana ireo fotodrafitrasa maro eto Madagasikara, anisan'izany ny hôpitaly ny Morondava. Le hôpitaly ny Morondava zay namboariko tanteraka après ny Gafilo 10 ans personne no nanamboatra tantela après une première mission potika le hôpital des gens en personne nanaovako an'io ray taona nanaovako an'io. Raha ohatra ka za personnellement mbola be dia be io koa moa siraky ny Zanahary Andriamanitra efa nataoko zao ny hôpital fa be dia be le hôpital ao Antananarivo le hôpital Zazake zay ho rénovena ho amboarina indray mandeha manokana ty taona-ty. Fa anisany ady imasoany MOI ihany koa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ankoatran'ny fitsaboana sy ny fanafody dia misitraka sakafo mafana avy amin'ny fikambanana ihany koa ireo marary sy ny mpanaradia azy. Ny voatra koa zany sika amin'ny resaka mission zao dia manome sakafo manimaim-poana amin'ny olona tonga avy lavitra dia ny olona marary mahazo sakafo daholo na olona avy na l'accompagnateur na le olona malary dia mahazo maimena sakafo foana. Ny iraka tany Morondava no nifarana tamin'ny 9 Desambra teo, folo andro taorian'ny nanomboany fa ny asan'ny fikambanana MOI kosa mitohy hatrany. Iverina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara indray ny fikambanana amin'ny taona 2022. Andeha any Tandrazako zay any Ambovombe amin'ny taona ho avy dia any Tuiliara koa satria mission roa isan-taona ny fanaovanay dia amin'ny taona ho avy zany any Ambovombe any amin'ny Tandrazanay dia any Tuiliara.